tamin'ny fahavitana somatsara iny francophonie iny hita tamin'ireny fa malagasy endritsika ary mahay mampiseho zavatra tamin'ny francophonie nisy enina ambin'ny folo nisy dia tsapan'ireo vahiny fa ny teto amintsika no tsara indrindra na eo mifandraisana zany na eo fikarakarana ka voninahitra lehibe ho antsika zany ka zay no ara-banantsika rehetra ny zahay faritra moa amin'ny mahalohan'ny fampandrosoana anay dia hitondra an'izany vokatsoa hoentin'ny francophonie zany eny amin'ny faritra tsirairay aby misy anay mba ahafahantsika misitraka ny tombotsoa azo anatin'izany francophonie zany ary mandritry ny roa taona moa dia itsika ny hitarika amin'izany francophonie zany dia mba nitanjona dia hipaika any amin'ny vahoaka malagasy tsirairay aby any amin'ny faritra izany francophonie zany ao anatin'ny roa taona hitantanantsika anazy sy ao aoriana amin'izay koa ny ho an'ny région Analamanga manokana aloha raha hoe ary tsy hoe mijanona amintsika amin'ny région Analamanga manokana fa ho an'ny faritra dia be lehibe ny fiaonana raha tsy resaka fotsiny zany tsika amin'ny fosokafana amin'ireo firenena isy raha sitrapon'Andriamanitra dia isy fandehanantsika ohatra so any Canada ny lehibe ny faritra maromaro ho any Canada hijery amin'izay zavatra fiarah-miasa zay misy ihany koa ny amin'ireo firenena maro tsirairay moa samy nanana an'izay contact an'izay ary nareo ngamba dia efa mahita fa raha ny entana teny amin'ny raha tsy resaka akoatra ny eny amin'ny Roumanie fotsiny ohatra dia ny entana no entin'ireo mpanao tao zavatra reo mpanao asa tanana avy any amin'ny Roumanie dia be dia be ny lafo tao ary misy ny fifanakalozana zany hoe fitohizan'ny fiarah-miasa tamin'ireo olona ny vidy tao raha tsy hijery afatra izay tsika raha tsy hijery afa-tsy ny fahafantarana zao tontolo zao any Madagasikara fotsiny tsika ao amin'ny lafiny fizahatany efa zava-dehibe zany ary tsy azotsika ho amavaniny zany satria tokony fantatsika ambomeko ohatra ray fotsiny nareo namana ray anglisy rehefa tonga ao amin'izany rehefa tonga tao a France izy miteny izy ho any amin'ny Océan Indien orienten'ny olona foana makany amin'ny La Réunion sy makany Mayotte ny olona ny fotoana zao zany ahafahantsika mampiseho fa aty amintsika misy zavatra tsara itsika mila mamoy an'izay raha itsika ny amoy fa ratsy ny eto amintsika dia izy raha ny andrasantsika katy amintsika zany hoe zay fisokafana zay na ny fahafantarana hoe misy Madagasikara zay dia efa zava-dehibe ny fandraisantsika amin'ilay fiaonana tampony dia efa fandresena fahatongavan'ny olona arivo maromaro teto fandresena fanindroana ary ny fahaizantsika manara-roso zany hoe mifandray amin'ireo firenena valopolo ireo zay no tena azahoan'ny Madagasikara iaby isa-tokantrano tombony tohizana zany ho arahantsika ho hitanareo moa zany hiara asa eo foana tsika ahitan'izay raha mikasika amin'ny fifamoivoizana dia fa misy azadino fa tsy lalàna vaovao akory ny mampiaritsika fa lalàna efa nisy no notsipiantsika stylo mena angara zay no malaza azy dia reny fampiarana reny lalàna reny dia tokony tohizana fa zany dia mila fiarah-miasany rehetrarehetra ny mpitandron'ny filaminana ny commune ny préfecture ny polisy ary itsika vahoaka koa dia mila tian'izay fahadiovana zay mila tian'izay filaminana zay fa raha tsy zay raha tsy samy resy lahatra tsika fa afaka mandroso miaraka dia tsy ety le izy ny fitondram-panjakana dia tsy mitsahatra mihitsy ny mitady asoa ny vahoaka ao aminy dia efa misy ireny efa misy ny fizarana camion fa nisy ny fanaovana ny jiro dia itoy ireny arakaraka ny fandaminana moa zany atao fa efa ao anatiny zany zay hoe ny manodidina tokony mijerentsika zany ny électrification amin'ireny tanàna rehetra reny efa misy mety tsy zangama tokony hiteny anazy fa efa misy tetikasa maromaro mikasika amin'izay électrification rurale zay raha tsy resaka koatra amin'ny Analamanga manokana tsika iarahana amin'ny fitondrana fohy be rehefa tonga ny fifidianana dia mifaninana indray fa andao aloha tsika mba tena samy hijery ahoana ny ahafahantsika mampandroso amin'ity Madagasikara koa fa raha ohatra ka mbola hitoy foana tsika hoe zay tsy mitondra dia manafafilanga sy manakorotana ny sain'ireo mpiarabelona dia lasa izay ny lasa ifampitondrantsika eto foana tsy tondra indray ny manaraka dia anao an'izay koa izy fa so dia mba fotoana zao andao ifaninana anao tsara na vita zavatra tsara ny eo amin'ny fitondrana dia rehefa tonga eo amin'ny fitondrana zay sasany dia manao tsaratsara no ina dia amin'izay fotoana izay mba tena zany ko angamba ny tena fitiavan-tanindrazana fa ny akoatran'izay dia lasa fanaratsiana an'ireo mpifaninana tsy maninana ilay mpifaninana ara-politika fa so dia mba fotoana zao mba hijerentsika ny anatsarana n'ity firenena ity